Zakaniazava nitsangana ianao iza. Ivavaka isika rehetra tompoko, misaotra anao izay Jesosy satria na dia ao anatin'ny fangiry firena sy ny fihafahoriana sy ny setrasetra natao amin'ny tenanao ianao dia tsy ny tenanao nijerenao fa ny hevitra anay mandrakariva ianao. Mampiseho ny fitiavanao anay izany ary ny aretanao izany rehetra izany tsy noho ny aminao satria tsy nisy izay zavatra antony na ahafahana nameloko anao na dia kely azy satria na ny mpitsara azy dia nahita fa olona marina ianao ary tsy hita izay tokony ho nanamelohana anao. Kanefa dia nekenao izany mba hisoloana ny fanamelohana anay rehetra, mba hanananay tokoa fahafahana, hanananay tokoa anjara ao amin'ny fanjakanao mandrakizay. Misaotra anao izahay noho izany fitiavana lehibe nasehonao izany. Ary ampio izahay mba tsy hanamaivana izany fitiavanao izany. Satria fantatray fa ny fahavalo tsy nitsahatra tamin'ny safidianana amin'ny Barabasy hatrany hatramin'ny farany ka nameloka anao. Fa mbola miasa koa mandrak-ankehitriny hanamaivana ny fitiavanao izay nasehonao aminay. Ka mampankatsihtsika ny finoanay ary miasa mafy mba tsy hahatonga anay hahatsiaro izany fitiavana lehibe nasehonao izany. Koa ny angatanay aminao Tompo dia ny asanao mahery ao anatin'ny fonay. Mba ho tsarovanay mandrakariva izao fotoana sarotra izay ny aretanao izao. Ahatsapainay tokoa ny hasarobidiny sy halalina izany fitiavanao lehibe izany. Dia andre ny teninao izahay Tompo, ho toy ny tantaran'ny fijaliana izay efa nalehanao teo, dia mangataka ny fanainao masina mba hiasa ao anatinay, aizanay mandray izany teninao izany. Dia mitenena Tompo, fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao toriana amin'ity andronio ity dia araka izay tao amin'ny Matio toy ny tantara teo, toko 7:20 dia manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Matio toko 7:20 ny 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Iara-mitsangana isika andre izany amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa niantso tamin'ny ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia nihorohoro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'olona masina izay efa nodimandro no nitsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorian'ny nitsanganan'i Jesosy dia nankao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy dia nahita ny horohoron-tany mba amin'ny zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilea ka nanompo azy. Isan'ireny Maria Magdalena sy Maria renin'i Jakoba sy Josesy ary renin'ny Zebedio. Ary noho ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray avy amin'ny Arimatia, ny anarany dia atao hoe Josefa, ary izy koa dia mpianatry Jesosy. Izany lehilahy izany dia nankao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy, dia nasain'ny Pilato homena azy izany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny faty, dia nofonosy ny harery madinika madio ka dia nalevina tao amin'ny fasana vaovao izay efa nolavany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakodia vato lehibe ho amin'ny varavaran'ny fasana izy dia lasa nandeha. Ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrify amin'ny fasana. Ary noho ny ampitson'ny andron'ny fiomanana dia nivorona keo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nankeo amin'ny tompo ka nanao hoe tompoko, tsaroanay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona dia nanao hoe raha afaka teloana dia hitsangana koa asay voambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Fandrao avy ny mpianany ka mangalatra azy
dia laza amin'ny olona hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy, maka mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay hainareo ny fiambenana. Ary noho ny lasa izy dia nalatsany ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasian'ny tombo-kase ny vato. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasovana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hitantsika amin'ny tantara ny fizotra ny tantara teo rehefa avy nanatanteraka ny fanendrena ny fanasana araka izay tokony hanaovana azy Jesosy, dia voalaza ny tantara teo fa nandeha nivoaka izy ireo dia nandeha nitokana nivavaka tamin'ny toerana anankiray. Ny mpianatra moa natory sy ny sisa tsy naharitra ny ara-nivavaka taminy. Fa Jesosy efa miatrika ny fotoana farany amin'ny fotoana io ilay tsaroantsika amin'ny lakamisy masina, ary nandritra ny alina dia nivavaka ny tompo tratrany avy eo dia tonga ny fisamborana azy. Dia hitantsika tsara ny fomba nataon'ny olona ny amin'ny hoentina hanamelohana azy. Tsy ny fanjakana romanina no nanameloka azy, fa ny vahoaka izay niaviny dia ny jiosy ary mpitarika azy. Dia ireo mpitondra fivavahana dia mpisorona be sy ny fariseo izay nanetsika ny vahoaka aty ambadika hanameloka an' Jesosy. Natsangana ny mpiampanga hiampangana an' Jesosy ahafahana manameloka azy. Dia mifandipandipatra teo ny fiampangana azy dia tsy hita zay hoe aiza no hanamelohana azy. Dia farany nanontaniana izy hoe zanak'Andriamanitra va ianao, satria tsy hita mpisorona be tsony no hilazana azy. Dia nilaza Jesosy ho voalazanareo fa zanak'Andriamanitra izao no aviako sy ny sisa. Dia izay filazan' Jesosy izay no nandriatan'ny mpisorona be ny fitafiany, manambara tena zavatra goavana be eo amin'ny firenena Israely ny fandrovitan'ny mpisorona be ny fitafiany. Fa tena milaza fa fitenenan-dratsy an'Andriamanitra izany. Blasfemy moa no ilazany soratra masina azy eto. Fitenenana ratsy an'Andriamanitra izany. Ary teo amin'ny fotoana ny testamenta taloha dia ny fitenenana ratsy an'Andriamanitra dia mahatonga fanamelohana ho faty. Ary izany indrindra no nahatonga ny fanamelohana an' Jesosy teo anivon'ny fiangonana tamin'ny fotoana andro. Koa satria tsy nanana fahefana ny mpisorona be ny amin'ny famonoana, dia tsy maintsy nentina tao amin'ny gouvernoura izy tamin'ny andron'ny Pilato ny amin'ny ahafahana mamono azy. Dia nentina teo anatrehan'ny Pilato, fa rehefa tonga teo amin'ny Pilato dia nanontany koa Pilato ny nanadihady kely Pilato. Ary nanivadin'ny Pilato aza rehefa niresaka tamin'ny Pilato, tandrema ianao, fa hafahafa ihany nofoko hita mikasika an'ity lehilahy marina ity. Ary izany mihitsy nilaza ny vadiny eto, lehilahy marina io. Dia Pilato koa rehefa avy eo nakao amin'ny vahoaka, tsy hitako izay heloko ity lehilahy ity. Dia ny mpisorona be moa dia nanizingizina fa hoe dia meloka mihitsy izy satria miteny ratsy an'Andriamanitra ary manana lalàna izahay mikasika an'izany, nefa tsy manana fahefana ny hamono azy fa ianao no manam-pahefana. Toy ny fanao isa-taona rehefa amin'ny andro firavoravona tahaka an'izao, andro Pasika eo amin'ny firenena jiosy, dia fanao ny fanjakana romanina manao ny ampifalifaly ny vahoaka, dia mandefa olomeloka anankiray izay tiany vahoaka. Dia izay ny fanao. Ary teto izany Pilato mba te hiala amin'ilay hoe fanamelohana an' Jesosy, satria fantany fa olona tsy meloka ity lehilahy ity, fa olo-marina io, fa fialonana ho izy. Fantatry Pilato tsara fialonana no amonono zareo azy. Dia mba te hanala an' Jesosy izy dia nataony hoe iza moa araka ny fanao izy dia mandefa olona izy, dia inona ny tianareo alefako, iza ny tianareo alefako, Barabasy
sa Jesosy. Asa nafantatsika tsara amin'ny tantaran'i Barabasy fa Barabasy dia olona tia tanindrazana izy, olona mahery fo amin'ny firenena izy, te hanafaka ny fireneny amin'ny fanandevozan'ny Romanina izy, ary mpitaritolona raha ilazana azy amin'ny fomba fitenitsika ankehitriny. Moa tsy izany ny olona mamitsika vahoaka, olona mitarika ny fahafahana, manafaka ny firenena ao ambanin'ny fanandevozan'ny firenena anankiray, maminy vahoaka zany. Fa ny amin'i Jesosy tsisy hitan'izy ireo hoe inona no ilana n'ity Jesosy ity. Toa manakorotana fotsiny ihany, toa manahirana ny sain'ny mpitondra fivavahana ihany ny zavatra ataony rehetrarehetra. Izany indrindra no nahatonga ny mpisorona be manao zao hoe aleo Barabasy. Ary tsy ry zareo no ny hihika hoe Barabasy, fa nampita ny feo nakaty amin'ny vahoaka izy, ilay vahoaka no nasainy nioko hoe Barabasy ny atsika, io no manafaka atsika, io no angatao, fa aza ty Jesosy zay tsisy zay ilana azy ity. Dia izay nahatonga ny vahoaka manao hoe aleo ny anay Barabasy. Dia nihikika mafy ny olona hoe Barabasy no anay. Dia niaro izy Pilaty fa manasa tanana ary aho. Zay moa ka mahatonga n'le fitenenana ankehitriny hoe manasa tanana io, hoe ho afaka amin'ny zavatra marina nefa melohina dia manasa tanana aho mba tsy hihatra amiko ny zavatra, ny vokadratsy ny zavatra natao. Dia hoy izy ny mpisorona be sy ny mpitarika rehetrarehetra hoe aoka ho aminay sy ny taranakay. Ary dia io izy io miatra amin'ny taranaka mandraka ankehitriny io ny fahavoazana noho ny fanamelohana an Jesosy. Ny zavatra tiana ho lazaina eto amin'izany rehetrarehetra zany dia hitantsika fa tsy zavatra mora no zavatra atrehin'ny Jesosy amin'ny fanatanterahana ny asa-pamonjena, fa zavatra sarotra kanefa nekeny zany. Ary izany no anatanterahany teniny amin'ny rainy manao hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny sitrapoko. Ny sitrapony ray dia ny hanatanteraka ny famonjena ho an'ny olona rehetra, ny amin'ny ilazana fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha raisina tsotra fotsiny io teny io dia toy ny ohatrany hoe cadeau mahafinaritra, dia mifaly tsika fa nandray, fa ilay hevitra finosiny hoe nomeny, voafaritra ao ny hoe nomena ho vonoina ny tohiny, ho vonoina halatsaka ny rany. Zay ny finosiny ilay teny hoe nomena. Raha isika omena cadeau dia finaritra fotsiny, mandray dia mankasitraka, mifaly amin'ilay fanomezana. Dia zay ny mahafinaritra atsika amin'ny fanomezana. Fa ny an'Andriamanitra ilay fanomezana misy zavatra tohy ny lavabe zay hitatsika, dia mitohy hatramin'ny hoe fanavotana amin'ny alalan'ny fahafatesany'ity zanany ity eo amin'ny hazo fijaliana. Dia izay fahafatesana tsy mba fahafatesana mendrika na fahafatesana marina sy madio hoe narary na hoe tsy salama, fa fahafatesana misy herisetra be mampiseho ny faharatsian'ny fony olombelona izany. Dia ny fanombohana azy eo amin'ny hazo fijaliana, nosokajiana ilay fanomezana ity, ny fanomezan'Andriamanitra n'izao tontolo izao noho ny fitiavany, ilay fitiavan'Andriamanitra no valiany olona famonoana, ilay fanomezan'Andriamanitra ny raisiny olona dia ny potehiny eo amin'ny hazo fijaliana. Zany no nasitrintsika olombelona ny amin'ny fanomezan'Andriamanitra. Kanefa nekeny zany, tsy ny lohabavy izy, na no ampangaina izy, Pilato sahirana, ianao ve tsy mba mamaly an'izany fiampangananao zany? Tsy namaly Jesosy satria fantany ny faharatsian'ny olona. Inona no hamaliny an'izany intsony? Fa izy efa vonona ny hanatanteraka ny sitrapona rainy, dia ny lanjany ny anarana hoe Jesosy.
Ary na ny anarany dia mitondra zavatra lehibe hoe hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ilay fahotana asorona tsy afaka amin'ny fanasana amin'ny savony na amin'ny liquide vaisselle na inona no hanafahana ny fahotana, tsy afaka an'izany. Fa mazava tsara ny ambaran'ny epistiliny Hébreu hoe fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ilay ota miraikitra ao anatin'ny fony olombelona dia tsy voaisotra io raha tsy ny rahan'ny zanak'olona no nalatsaka hanadio. Ary zany mahatonga ny zanak'Israely rehefa tonga ny andro Pasika, mahatonga ny olona hoe mitondra zanak'ondry fahatsiarovana ny fanafana votana tany Egypta io. Fa misy koa ny hevitry ny hoe ny raha latsaka dia famelana ny fahotany ny olona rehetrarehetra, fanadiovana azy ho afaka amin'ny fahotany rehefa mitondra ny fanatitra eo amin'ny tempoly ny zanak'Israely. Dia izay mahatonga ny fitenenana hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Dia mitondra zanak'ondry tsy misy kilema ny olona ho entina ho vonoina ho fanadiovana amin'ny fahotana rehetra. Fa eto dia tsy ny rahan'ny biby intsony no henoin'Andriamanitra, satria ny tanterahiny zanak'Israely zany tamin'ny fiainany. Raha milaza azy Isaia mpaminany dia izao no lazainy hoe ity firenena ity mahatanteraka izay zavatra rehetra ilaina eo amin'ny tempoly, manatitra fanatitra, mandoro tsaborana biby, ary nahatonga an Jehovah manao hoe efa tofoka mihaino ny fofona avy amin'ny fanatitrareo aho Jehovah, satria ny fonareo lavitra. Ny fombafomba tanterahin'ny olona fa saingy ny fo no mitoetra ao anatin'ny fahalovana, ao anatin'ny faharatsiana, tsy miova ny olona. Ary io mahatonga an Jehovah tezitra manao hoe midiova ianareo. Iza mitady anareo hiseho anatrehako hananty tanana, nefa ny tananareo izy miosondraha. Ny tananareo maloto. Ny fanatitra hoentinareo izy fa mahamonamonaina aho Jehovah. Ny fideranareo minaonaona toy ny kimpantsona maneno fotsiny ihany. Mameno ny tempolin'Andriamanitra. Mideran'Andriamanitra nefa kimpantsona maneno, vy maneno fotsiny ihany, pokaty. Zany zavatra hitan'Andriamanitra. Ty firenena ity izy amin'ny molotra fotsiny no manao ahy tompoko fa ny fony lavitra. Zany zavatra hitantsika eo amin'ny fiainantsika, hitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsika samitsika no mety tsy mifankafantatra ny amin'ny zavatra ivelany, fa mety mitsara ivelany fotsiny ihany tsika. Fa Andriamanitra mandinika ny fo, mahafantatra ny fo ny olona izay tena manompo azy marina. Ary ny hitana ny Jehovah amin'ny vahoakan'i Israely dia izany ny zavatra sary hitany. Tsy ao amin'Andriamanitra ny fony, fa fihetsiketsehana ivelany fotsiny ihany no betsaka, fa ny fanompoana an'Andriamanitra ny fo dia tsy nisy zany. Lavitra toy ny olona maty ihany eo anatrehan'Andriamanitra ny fahitan'ny vahoaka. Izany nahatonga naniraka nanirana an'izany mahatanteraka izay zavatra tsy tanteraka itsika olombelona, ary izy nanatanteraka izay zavatra tadiavin'Andriamanitra ka nampianatra antsika zavatra tokony atao rehetra Jesosy nandritra ny androm-piainany tety ambonin'ny tany. Ary rehefa vita n'izany dia zany lazany rehefa teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita. Tsy hoe vita ny aina, fa vita ny asa nanirahan'Andriamanitra azy, hampianarina ny zanak'olombelona, hampahafantarina ny zanak'olombelona, ary ny fanavotana ho an'ny olona izay mino azy. Izany ny zavatra sarobidy indrindra atolotr'Andriamanitra ho antsika rehefa miteny izy hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao. Nampahafantarany Jesosy zany, nomeny ny zanan'ilay tokana mba hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Ny fahavalo izahako dia tsy mitsahatra miady hamono an'izany fahamarinana zany, na dia tsy tamin'ny andron Jesosy eo amin'ny andro farany izay niainany teto ihany.
fa jereo tsara fa na dia efa any am-pasana aza Jesosy dia mbola miasa ihany ny fahavalo. Hitanay iny lehilahy mpametaka iny fa nilaza fa afaka hatelony izy dia hitsangana. Koa aleo ataovy mafy ny fiambenana nakao amin'ny platy mihitsy reo, ataovy mafy ny fiambenana. Toy izy platy mandehana anareo maka miaramila ara dia lefaso hiambina azy eo. Mbola nambenana hatrany amin'ny fasana. Asiana miaramila. Ary ny ambaran'ny tenintsika farany ato dia nasiana tombo-kase ny vato. Ny vato nakodita eo dia mbola nasiana tombo-kase. Famonoana ofisialy. Misy tombo-kase. Manambara fa maty marina tokoa Jesosy. Ao am-pasana ao marina izy. Fa tsy araka n'izay lazainy olona ankehitriny hoe tsy maty zany Jesosy fa olo-kafa maty na saritsary fotsiny tao fa izy tsy tany am-pasana. Tsy ny atsika mazava tsara ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Asa zay baiboly hafa hitantsika hitan'ny olona any ka ilazany an'izany zavatra zany, fa ny atsika mazava tsara ny ambaran'ny soratra masina hoe maty Jesosy, nasorona teny amin'ny hazo fijaliana izy, nentiny Josefa avy any Arimatia izy nofonosiny lamba, nampidirina am-pasana vaovao. Zany fasana vaovao zany tsy zavatra vao noeritreretin'ny olona akory fa efa zavatra efa nilazainy tenin'Andriamanitra efa hatramin'ny ela ny fasana nasiana azy. Dia natao tao am-pasana izy, nasiana miaramila, nasiana tombo-kase, ao izy maty. Amin'ny fotoan'andro iainantsika tahaka amin'izao, ora fahasiny moa no filazan'ny soratra masina azy hoe maizina ny tany aman-danitra amin'ny 3 amin'ny orantsika olombelona moa zany. Zao tsika efa amin'enina raha ny soratra masina ny jerena efa any am-pasana ny tompo amin'izany. Ao anatin'ny fasana izy. Io no antony anaovantsika ny asabotsy hoe asabotsy mangina. Ny jiosy mifety, manao fety ny andro pasika amin'ny andro sabotsy. Andro pasika io. Ary zany nantona nasorana ny fatin' Jesosy tsy hipetraka eo amin'ny hazo fijaliana. Satria ny faty mihantona rehetra na jiolahy io dia asorona mba tsy handoto ny andro sabata. Ny jiolahy anankiroa teo amin'ny andany anankiroa dia tsy maty raha tsy nitapahana ny ranjony mba hambiala haingana ny raha eo amin'ny vatany hahatonga azy ho faty haingana. Fa ny an' Jesosy tsy nitapahana satria nitsondronona ny lefina ny lanivony dia efa nivoaka randeo izy zareo. Efa maty tsy mila tapahana tsony ny tongony. Efa voalaza ny soratra masina zany hoe tsy nitapahana ny ranjony, tsy nitapahana ny tongony. Efa voalaza ny tenin'Andriamanitra melo izany rehetra famantarana ho atsika izany ny mahamesian Jesosy. Fa ny fiainany rehetrarehetra efa voambara ny soratra masina mialoha daholy midingana halehany. Ka tsy hatonga antsika indray hisalasala hametra-panontaniana. Devolo izy ako miasa foana mandraka ankehitriny tsika amin'izao. Manao izay hampisalasala sy hampiozongozona ny finoanao. Tsy hinonao an'izany rehetrarehetra zany. Hahatonga anao hangatsiatsika amin'ny finoana ka maivana aminao ilay fahafatesan'i Kristy. Devolo tsy mba miala sasatra izy. Fa amin'ny fotoana izay mety tsy ambenanao no hidirany hamotehana ny finoanao. Hanozongozonana izay orena ny finoanao amin'ity Jesosy ity. Ka hitovy amin'reto mpisorona reto ianareo, ile io dia tena mpandainga fa raha sao dia angalary ny mpianatra ao ny fatiny ka dia ho ratsy noho ny taloha ny lainga ataony. Mbola ataony zareo lainga koa ny lazainy Jesosy hoe hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Dia ho ratsy noho ny lainga nataony teo aloha ny lainga aoriana izay rehefa nangalary ny mpianatra ny fatiny. Nanoratra an'izany ny fariseo ao amin'ny bokiny hoe nandainga Jesosy. Nangalary ny mpianatra ny fatiny. Ho hitantsika moa ny tantara rehefa amin'ny Pasika fa rehefa nitsangana Jesosy mbola tsy nangina ireo fa mbola nanarama olona ihany koa hoe nangalary ny mpianatra ny fatiny. Dia izany no voasoratra zany. Io no hitan'ny olona sasany ankehitriny dia io inono fa efa nisy soratra manuscrit ela be tamin'ny taonjato ohatran'izao hitanay hoe nangalary ny mpianatra ny fatiny. Dia ohatran'izany zavatra misy dia lazaina fa hoe nitsangana izy nefa tsy nitsangana ho izy ireo. Tsy ho atsika fiorena amin'ny finoantsika sy ny fanantenantsika ny amin'ny nandresen'i Jesosy sy ny fahafatesany.
tsy nijereny fotsiny fa nidirany zany fahafatesana izany. Noravany ny herin'ny fahafatesana. Sary izay aseho ny tenin'Andriamanitra eto hoe nitsangana ny matany am-pasana tamin'ny fotoanany nahafatesan'i Kristy io. Mampiseho ny herin'Andriamanitra mandrava ny herin'ny maizina izany rehetrarehetra izany. Mba hananantsika koa fanantenana sy finoana, mba tsy hahatonga antsika olona katahotra na olona kanosa manoloana ny fandalovana amin'ity fiainana ity. Fa hanana fanantenana isika fa Jesosy nandresy an'izany fahafatesana izany. Hery lehibe ho antsika ny mahita ny zavatra niaretan Jesosy tahaka an'izao. Mba hahatonga antsika koa hiorina tsara amin'ny finoana, ka tsy hisy hahatonga antsika ho kivy na ho ketraka raha sendra misy zavatra sarotra atrehina amin'izao fiainana izao. Raha misy zavatra sarotra andalovanao, dia mitody amin'izay lalana nodiavan Jesosy izay. Manao ahoana no niaretan Jesosy? Inona no nataony? Nanome tsinan'Andriamanitra rainy ve izy? Tsia, teniny aza manao izay, ray io, raha azo atao, esory amiko ity kapoaka ity. Fa izy tsy nanao hoe, fa inona ty ataonao amiko ty ray aho, fa maninona aho tsy havotanao? Tsy zany natao. Raha zanako aho, maninona no avelanao? Zany no ataon'ny olona mpiapanga. Alao hitantsika eo raha ho avy ny ray ny hanafaka azy eo. Fa Jesosy tsy nanao an'izany teny zany tamin'ny rainy hoe ray eo, maninona no avelanao hijaly eto? Tsy nanao an'izany izy. Fa raha sitrakao izy, esory amiko ty kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fanianao. Tsy nisy feo avy any an-danitra namaly an Jesosy, fa Jesosy matoky ny rainy. Andriamanitra mety mihodina mihitsy mahita ny faharatsiany olombelona mandrakotra an Jesosy, nentiny teo amin'ny hazo fijaliana, ka dia niharan'ny fahafatesana izy. Ny fahafatesan Jesosy araka ny voalaza teo dia tsy fahafatesana noho ny faharatsiany, fa ny fahafatesana noho ny otatsika, noho ny faharatsitsika, noho ny fahalovana mahazo atsika, mahatonga atsika ho voadio eo anatrehan'Andriamanitra. Araka izay lanjany Jesosy hoe, raha tsy sasako ianao dia tsy hanana anjara ao amiko. Ny rahan Jesosy no hanasany ianao, ny rahan Jesosy no hanadiovana ianao, ny rahan Jesosy no hanavotana ianao, ka mahatonga anao izao toy izao zanak'Andriamanitra, mpandova ny fiainana mandrakizay, mpiray lova amin'ny Kristy io Jesosy maty io. Zany ny fanantenantsika. Inona no antenantsika amin'ity fiainana ity? Inona no antenaitsika amin'izao fiainana izao? Hanana villa be da be ve? Hanana tômôbila be de be ve? Hanana miliara be de be ve? Zany ve no antenainao amin'ity fiainana ity? Tsy mahantoka ny fiainanao izany rehetrarehetra zany. Mandalo izao fiainana izao. Mandalo ny filana rehetrarehetra eto ambonin'ity tany ity. Ilaozana ny zavatra rehetra mahafinaritra eto. Ankoso-bolamena fotsiny ihany ireo. Hitanao ireo. Misy kalalao sy arafesina manimba hoy Jesosy. Fakatsaho ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianao, satria manana an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Noho ny fiaretan Jesosy. Mpiara-mandova aminy ny fiainana mandrakizay. Io no lova, tsy miova mandrakizay. Jesosy manazo hoe, tsy mba misy kalalao na arafesina na mpangalatra hanamitrano hangalatra zany, lovanao zany. Io ny fanomezana omen'Andriamanitra anao ankehitriny. Anao zany, anjaranao zany. Tsy mahatsiaro sambatra ve ianao manana an'izany? Sa mbola ory amin'izay fahoriana kely sy olana kely mahazo anao ety dia ho kivy hitanondrika? Mitody amin'i Jesosy, mibanjina an'ilay Jesosy niaritra ny zavatra rehetra, dia hanananao ny fahasambarana mandrakizay. Tsisy manaisotra an'io aminao na kely, na iza, tsy hisy mahaiso manongotra an'izany ao anatin'ny fonao. Fa Andriamanitra mitahiry azy ho anao rahatr'izay. Jesosy no ampahiry antsika ry havana amin'ny alalan'izao fahatserovantsika ny lalana ny lalovana izao na ny lalan'ny hazo fijaliana,
ka ity tsy hazo fijaliana hiaingona fotsiny ihany izy ity fa la hazo fijaliana mitondra hafatra lehibe sy fampahirezana ho antsika mba hahatonga atsika hiorina tsara ka tsy hiala amin'ny hatramin'ny farany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raha isanakafo fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raisoan'ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray amin'ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava ny hiposaka ny vonina